raha eo ami'ysaotrana amin'ny teninao androany fantatrefa ny fitiavatena dia latsapaka ao anatinay tsiraray avy ary teny ilaina mihitsy ny mandreteny amin'izany sehatra izany dia verina nantenana ny azonana izany ka ampio izahay androany mba hanokatra ny sofinay andre izay zavatra rehetra tokony lazainao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izao tsy dia tsara loatra ny anomboanao ny andronao amin'izay ao an-tsainao ao. Kolosianina 3:2 milaza saina ny zavatra ny ambony fa tsy ny ety an-tany. Izany tsy midika hoe petrapetraka eny dia misaina mikasika ny kintana dia ny rahona dia ireo anjely dia hitanareo samy manana ny toeran-daholo zany ary tsara zany fa za mino fa rehefa milaza izy hoe saina ny zavatra ny ambony dia miresaka izy zany amin'ny isainanao ny sitrapon'Andriamanitra. Amboary ny sainao fa mila amboarinao ny sainao ka arakaraka ny anaovanao zany aloha isa-maraina no ahatonga anao afaka mialoha. Matetika raha diso fiaingana ianao ilay andro manontolo mety ho ratsy mihitsy ka mampandrianareo manomboka eo amin'ny fotoana ny kafanao ny odimasonao ny maraina na mialohan'ny isokafany akory aza fa efa mifony ao anatinao fa tsy te hanokatra azy ianao. Aza manaiky tratra an'izany ianao hoe dia ahoana ny amiko ara-tsaina tena mora mihitsy ny matory eo dia misaina mikasika ny zavatra rehetra izay mety hahafaly anao amin'izany andro izany sy ny hoe atraiza ny atezeranao amin'ny olona rehetra izay tsy manome anao izay ilainao fa afaka manamboatra ny tenanao araka ny tokony ho izy ianao mialohan'ny amaitranao ny tongotra ao amin'ny tany akory azy amin'ny alalan'ny sainao fotsiny ary zany mihitsy ataloha nandany taona maro ohatr' izany fa za koa nandany taona maro mahonena fa nanao fananina ny anatra ary tia mpianatra anareo mihitsy mba hanomboka isaina mikasika ny fomba hahatonga anao fitahiana ho an'olo-kafa sy hanomboka loha isan'andro. Aza manomboka ny andro ny amin'ny ao an-tsainao foana fa atomboy ny andronao amin'ny toe-tsaina izay ahafahanao no tonga fitahiana ho an'olo-kafa mba ho voninahitran'Andriamanitra. Jesosy nilaza hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo mba hahafantatry ny olona rehetra fa mpianatra nareo. Ahoana no ahafantaran'izy ireo an' Jesosy rehefa mahita antsika izy larana voalohany fiarahana sy ny fankatiavan'ny tsirairay mila hajanontsika ireo ady ao am-piangonana sy ireo ady eo amin'ny atoko-pivavahana. Iza no manana ny doktrina tanteraka zato isan-jato? Tsy misy. Samy ahita zavatra daholo sika rehetra rehefa tonga ny an-danitra any eo amin'ny hoe iza ny marina na hoe iza ny diso. Ary Andriamanitra mitady antsika mba hifankazatra sahady ny amin'ny fiarahana sy tambatra ao iray dia mila mambabo ireo olo-kafa koa isika amin'ireo mpino indrindra ihany koa amin'ireo tsy mpino. Tena sarotra mihitsy ny mifamaly amin'olona izay mitohy ho tsara fanahy aminao foana afaka mitory amin'olona ianao mandra-pahatonga nyendrika ho mangana mihitsy fa raha tsy ampianao azy zany izay lazainao eo dia tsisy fetraikany loatra amin'olona. Amin'ny lafiny indray everiko fisika rehetra afaka mitory afatra amin'ny feo mafy nefa tsy mila manoka-bava. Hoe mino afa afaka mitory afatra amin'ny feo mafy sika tsy mila manoka-bava akory. Tsy hoe misy zavatra tsy mety akory ny amin'ny fanokafana ny vavantsika fa mety aloha ny olona tsy tena mamela anao hitory teny amin'izany sika tia mitory daholo fa Andriamanitra misafidy kokoa ny ivelomantsika ny fiainana izay ny antsony antsika ivelomana eo anatrehan'ny olona mandrakariva ampahanginana isan'andro tsy ilana fotoana ela akory zany ary ny olona tsy afaka hifamaly amin'izany. Jesosy ny Baiboly milaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 hoy izy hoe jereo ny fomba nanosoran'Andriamanitra Jesosy izay avy Nazareta tamin'ny fanamasina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa. Tena tsotra kely mihitsy zany. Ny Jesosy tsika mahafinaritra mahery mahagaga dia ny fo maraina isan'andro dia nandehandeha nanao soa. Hitanareo zao za tsy mino hoe natory teo mpandrina izy na hoe tamin'ny fotoana izay natoriany. Dia rehefa nifoha avy eo izy ny maraina tsy noko hoe natory teo izy dia ny saina mikasika ny tenany. Tsy noko hoe natory teo izy dia ny saina nivesatry ny atezerany tamin'ireo mpianatra satria izy ireo tsy nihaino azy sady tsy tonga dia nahazo zany tamin'ny voalohany nampianarany azy. Tsy noko saina izao izy hoe dia ahoana zany ny amiko dia ahoana no afaka mahazo izay ilaiko anio. Mino aho fa nanao izay sainana mikasika izay hitainany rehetra izy amin'ny fanaovana asa soa. Raha misain-dratsy ianao dia tsy hanao asa tsara. Amin'ny lafiny indray raha misaina tsara ianao tsy hanao asa ratsy. Any amin'izay misy ny saina dia izay anao ilay an'ny olona. Mbola veriko indray zany. Raha misain-dratsy ianao tsy hanao asa tsara zany. Fa raha misaina tsara ianao dia tsy hanao asa ratsy. Satria ny sainao no manomana anao ho amin'ny asanao. Zao
mba ho fampiaran'izany anome ohatra vitsivitsy aho saika isan'andro aho milaza hoe andriamanitra za teo fitahina ho an'izay olona manodidinandro any ampio mba hanampilanja azy ireo nandany fotoana lava tamin'ny fiainako a naka zavatra avy tamin'ny olona rehetra izay mifanerasera tamiko za te hanome lanja olona izay ataonao voalohany maraina dia fandehanana amin'izay verinao fa hoeninao amin'ny manodidina amin'izany andro izany ary dia manao ny tenanao ho amin'ny fomba mitazy ireo zany mety fanomezana fankasitrahana fotsiny na ilaza amin'ny fahatsaratarehy izy na ankasitrahanao izy anampy azy amin'izay ilaina ianao hivavaka ho azy raha mahita zavatra izay mitrango eo amin'ny fiainana ianao izay hitanao fa ilana vavaka arakaraka ny enokelange arakaraka ny anisoranao anao an-tsainao no hitobon'ny fifalianao sasany aminareo zao mihevitra hoe tena very ny hafaliko tsy fantatra hoe nahoana ny very ny hafaliko zao ray amin'ny zavatra afaka ataonao no manontany tenanao inona no mba zavatra nataoko an'olo-kafa mety afaka ataonao aingana be zany tsy mitombona mihitsy zany hoe mandeha amin'ny fitiavana zany nefa miaina mahonena jaona fahatelombifolo andeny fafitoambifolo toko fahatelombifolo jaona dia mahitsika fa jesosy nanao zava-mahagaga nanasany tongotr'ireo mpianatra izy dia nanao zany ho any rehetra izy sady laza azy ireo fa nanao zany ohatra ho azy ireo izy mba hanao vanisy ireo tahaka azy ihany koa hitanareo le tantara manontolo zany teo ny tena ho tadidinao anatin'izany fotoana izany tsy resaka tongotra loatra fa fanaovanjavatra ho an'olo-kafa zany ara-baky teny ny fanasana tongotra midika fa ianao zany dia manana finiavana ny anao na dia zavatra kely tsy dia misy dikany amin'ny olona loatra na manao hoana mety farim-piainanao amin'izany tsy misy olona ambony no jesosy tsy misy manam-pahefana mihoatra no jesosy tsy misy olona manana herina fahamboniana na aja mihoatra no i jesosy dia nefa izy nanao ny fisikinan'ny mpanompo dia nanasa ny tongotra maloto sy masiso baiboly milaza fa nanaisitra ny akanjony izy dia nysalotra fisikinana ka rehefa vitany zany mino fa nesorony amin'izay ilay fisikinana dia nisalotra ny akanjony izy hitanareo raha fantatra hoe iza maro ianao amin'ny kristy raha fantatra hoe maro hoe iza ao amin'ny kristy dia fantatsika fa tsy mila manam-pirofo ninonino sika ary tsy kely amin'ny fanaovanjavatra kely zany sika raha manao asa kely ho an'olona marina aza dia iray amin'ireo zavatra izay manisy tsiky eo amin'ny endrik'andriamanitra zany ka raha misy fotoana ampiasan'andriamanitra anao amin'ny fomba lehibe na ianao ny mpampiasa eo amin'ny fiasanao na ianao manana karazana fahefana hafany iray amin'ireo fomba izay ahafahantsika miazona ny tenantsika amin'ny lalana tsara sy ananantsika antoka fa tsy ratsy tsika dia anaovana zavatra kely an'olo-kafa jaona fahateloambifolo andeny fafitoambifolo famezan'ilay ohatra manontolo amin'ny fanasana tongotra ary raha fantatrareo zany zavatra rehetra zany sambatra sy faly ary mateo tia nareo raha manatanteraka izany raha tena miasa marina sy tanteraka amin'izany ianareo ka afaka manambatra ny arato sika eo raha mba manam-pandrina ny anome lanja ny olona rehetra izay mifanena aminao nao dia zany no ampitombo ny fifalianao afaka atao amena ve zany firy aminareo ny mihevitra fa mila fampatsehivana tsara mba ho fitahina tsara ho an'ny olo-kafa ainareo nahoana satria mora kokoa no mijanona amin'izay ao an-tsaintsika ao zany ilay afatra pahatsorana na dia sikirery foana aza ny mandray ilay afatra dia tsy mampaninona zany efa nateraka ho titeny sika fa tsy voatery hiezaka no titeny zany ianao raha heverinao fa tsy nateraka ho titeny ianao dia mijery fotsiny ankizy kely manana zavikely folo zay ny anankiroa zandrindrina dia eo amin'ny telo taona sy tapany sy heritaona sy tapany dia hitanareo tena voatary zareo manana kilalao tsara sy be da be dia tena voata mihitsy ny maman'izy ireo milalao miaraka amin'ny foana dia ny andro manaraka niaraka ny lalao tamin'izy ireo dia tianao zavatra le ray fa tsy tiany anao zany mihitsy le lankely dia nalain'le vavy le zavatra elektronika kely teny aminy dia mety efa nisainy zao nareo tena efa ho avy ny farandro zany hoe le tomany le fijery mampalahelo teo amin'ny tarehany dia efa naneo afatra tamin'izany le tony nireo zavatra rehetrareo tokony nataony dia zao zany misy zavatra ray izay tsy azony atao mihitsy fotoana fohy ary zany nitondra azy samitahotra zao hitanareo raha tsy miambina tsara sika dia lasa ohatr'izany mihitsy tena mora mihitsy ve zany hoe misaina izay tsy nataon'olo ao antsika sy ny manadino izay ataon'izy ireo tena
tena mory zany manomboka misaina mikasika izay tsy hananantsika ka ilayntsika mihoatra ny misaina mikasika izay nananan'Andriamanitra omenantsika sahady izay tadavintsika amin'ny fotoana hafa amin'ny fiainana ary zao izy dia mitady antsika mba hitohy ahatsiaro ireny zavatra ireny ary mbola mitohy hisaotra amin'izany ompendrasan'ireo zavatra hafa aza manana amin'inona amin'ina fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaonana entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy izany ntsika fa mila mivavaka amin'ny feno fisaorana efa vonany amin'izay ataon'Andriamanitra isika fa raha toa isika ka mingonongonona amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika Andriamanitra ny teny tamiko rehefa mandeha tamin'izao nangata-javatra taminy dia izy hoe ina moa no tokony hanomezako anao zavatra hafa indray mbola hampitombo zavatra mbola ingonongonanao zany mino aho fa teny falifaly sika androany izay ao an-tsaiko foana ihany Korintiana faharoa toko 5:5-10 tiako isoratra masina io mba fantatrao ve fa mato anao mihitsy Jesosy aloha mba hanafaka anao amin'ny tenanao ka mandra-pahatonga anao oleo anao tanteraka dia mety tsy anao ninina mikasika anao mihitsy ianao aloha ny olona tia tena rehetra eo amin'ny fiainana dia zareo foana ihany aloha tia mandrery zareo satria tsy misy olo-kafa afa-tsy anao tamin'izao ohatr'izany tsy nisy olona tatao anatiko fa tsy izay ihany zavatra rehetra zany dia ahoana zany amiko ahoana ny afako maso izay tiako dia avy tesitra rehefa tsy omeny olona izay ilainao ataoko fa ny sombony amin'izay teo amin'ny fiainako dia vokatry ny tsy fikarakarana ara-dalàna loatra tamin'ny mbola kely ndraiky tsy nanao zavatra tsara ho ahy fa tsy ny fandratrana dia manomboka manao voady amin'ny tenanao amin'izay ianao tena rehefa afaka amin'izao tsy hisy olona andratrantsy mihitsy anao izay ananako antoka fa hikarakara tena tsara amin'ny fiainana ary tena mora mihitsy manao izay ahatonga anao tia tena natoraly sy ny mpapakatra zany amin'ny dingana ambony vaovao dia mila fotoana koa Andriamanitra andravy izany adalana izany tamiko dia mila fotoana lava koa mba ahatakarako hoe izany tokoa kay ny olako tena mahagaga ny heverantsika ny olantsika rehefa tena isika mihitsy ny tena olantsika lehibe indrindra tena marina mihitsy zany aza mena olo-kafa ny andraikitra ny amin'ny fifalianao tapao fotsiny hevitra dia faly ianao manompo an Jehovah amin'ny fifaliana tsy voatery azontsika foana izay tiantsika izay vao mba ho faly sika mila manao vavaka mirindra tsara Andriamanitra tena voatamy mihitsy ary misaotra anao ny amin'ny fitahinany menao fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy hananako izany rehetra izany dia mbola te hifaly tahaka izao n'izao ihany manana ny saina mipetraka tsara fa tsy hoe faly eo amin'Andriamanitra ianao no ireo zavatra izay ataony ho anao fa hoe faly amin'Andriamanitra ianao satria ianao tia azy naniraka ny zanalahy izy mba ho fato anao ary ianao dia olona velona mandrakizay manontany tena hoe firy ny olona mijery fandarana androany izay andehanan'izao conférence zao marina koa amin'ny télé ary andeha atao hoe kristianina ianao mankany am-piangonana fa mbola tsy faly foana ianao izany hoe tsy faly tena hoe tsy faly fotsiny tsisy fiadanana tsisy fifaliana tsy misy mety mihitsy tsy mety aminao ny olona tsy tianao akory aza na ny fiangonana andehananao mody avy any ianao ny alahy dia mitaraina amin'ny zavatra rehetra izay azonao tsikeraina rehetra hitanareo zao tsy voatery hiaina ohatr' izany ianao ny aina ohatr' izany efa elabe any efa dia kristianina no hoe veriko fa tiako Andriamanitra ary zany mihitsy amin'ny lafindray fa ny tenako izany dia nifantoka loatra tamin'ny lalana mankany amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra izay tao tsy hitako loatra izay fomba andehanana amin'izany fa ny fiarahako tamin'Andriamanitra dia tena voyage lava dia lava tokoa fa tia hampirisika anareo androany raha mijery amin'ny télé nareo ary ianao mihitsy izany olona resahako izany dia manaova dingan'ny finoana manapa-hevitra mba hanala ny tenanao an-tsainao ao dia manombony ho tonga fitahiana ho an'ny hafa atao fananiana izany fa manome toky anareo aho fa hitombo ny hafalianareo inona reno mitrangy inona ny zava-mitranga raha toka ny kristianina rehetra eto tany manao asa mitovy daholo tsy aritra mihitsy izany hoe
fandresen-dahatra zao tontolo zao zany fa misy zavatra nataon'Andriamanitra tokoa amintsika izay tsy mahazatra tena mora mihitsy zany hoe miaina ho an'ny tenanao zany tsy tena mahazatra zany hoe iainao an'olo-kafy zany fa tena zany mihitsy no iantson'Andriamanitra antsika mba ho atao tsy hisy afa-tsy zany tsy ny antso antsika amin'ny zavatra hafa koatra ny anankina ny fiainantsika amin'ny fomba mitovy amin'ny nataony sika zany hoe sika tsy maty tamin'ny nofo tahaka azy fotsiny fa ny apôstôly Paoly laza hoe maty isan'andro ainareo ve ny tiana ambara isan'andro mila milaza tsy amin'ny tenako mba hanaovako eny amin'Andriamanitra tsy voatera finaritra foana zany zany foana nefa ny zavatra tsara indrindra atao amin'ilay lalana lavitra laza zavatra aminareo any mahazo ilay ilayntsika dia mety fahafinaretana mandalo fa mandobo vidiny lafo amin'ny fahafinaretana mora azo sika afaka mahazo heverinao amin'ny fotoana voafetra fa fifaliana mandalo zany fa rehefa matory ianao amin'ny alina dia ilay fahantrana taloha dia mbola ao anatinao ihany dia tsy azonao mihitsy hoe nanina ary ianao mahonena foana za maka ny am-piangonana dia mila mianatra ny fomba fankatoavan'Andriamanitra sika tsaroako ny fotoana tamin'izaho sy Steve nivoaka ny vidy zavatra sary ny tranonay taloha zany dia nahita zavatra izay tiako anefa izy tsy nirara zany izay tsy dia mahagaga loatra zany hitanareo rehefa manambady ny olona dia samy manana izay tiany foana ireo zavatra izay tsy tena manan-danja dia ifanaranay mikasika ny zavatra rehetra fa izay mianatra ny fomba tsy mifanarana ny fomba mety sy mifanaja ka devitsy tsy ilay sary dia mbola tehijery zavatra iranay amin'ity tsy mampaninana tiany miaraka zany sy fa tiako ny ala tiako marina afaka miaraka izay tianareo nareo androany fa izao le izy izao fotsiny marina zany hoe tsy mampanina mihitsy raha toa ka faly matetika foana ny olona satria raha mbola faly foana tsika dia zany ny zava-dehibe efa nilaza taminareo fa hitory zavatra mafaly androany ka Dave dia tena olona tsotra ka taorian'ny nananako asosorana kely roa teo eo tamin'izany hitanareo tsisy tianao mihitsy mba tiako farany dia nilaza fotsiny izy hoe ataovy izay tianao e hitanareo le izy zany tsy ohatra ny hoe malala ataovy izay tianao a fa mila lanjalanjainao ny tenao sy lantom-peonao ireo teny ange tsy miova fa nidika ny samy hafa mihitsy amen ka dia hoe aho hoe na tsiaro ny saina kely vetivety aho dia azoko zany izay laiko dia mba inareo ny zavatra nylazain'ny fanamasina atao taopoko ianao zao mihevitra hoe nandresy fa resy tanteraka ianao fantatra hoe nahoana mety ho afaka nahazo izay nilaiko tamin'ny nofo fa tena resy tanteraka tamin'ny ara-panahy satria tsy nitondra tena arak'izay nilan'Andriamanitra ary tsy tena nanam-pitiavana ny aniry izay hitadavana zavatra mba irana amin'ity akora tamin'izany tsy niraraiko satria tiako fotsiny zany zao saoran'Andriamanitra fa nandeha lavitra firy aminareo zao ny faly fa nitombo tao anatin'ny taona maro ary za mino fa Andriamanitra manome hafahasoavana ny ilaza aminareo zany zavatra rehetra zany izay tsy mampanina antsony rehefa manampy anareo satria everiko hoe saika mitovy daholo sika rehetra zany hoe tsy tena resahan'ny olonanao loatra manko zany resaka izany tiatsika ny mijoro vavolombelona fa tsy tiatsika loatra ny miresaka ny fitsapana ary mampalahelo betsaka ny olona aoriany andalovany fitsapana mahazo ny vavolombelona fotsiny fa tsy azony mihitsy le fijoroana lazaiko anareo zao za zany tsy hoe betsaka zavatra tsisy tika ny vidiana na isorona amiko avy tamin'ny traika evako niaraka tamin'Andriamanitra nandritra izay 5 taona izay re olona magaga mihitsy ny anovan'Andriamanitra olona Korintiana 2:10 ary maty amonjy
ny olona rehetra izy mba tsy velona ho an'ny tena ny tsony izay velona fa ho any izay efa maty sy nitsangana amonjy azy. Zao raha azoko tsara ilay soratra masina zany dia hoe Jesosy maty mba tsy toerako tsony amin'ny fatorany fitiavan-tena, ka ny any ataoko dia miaina ho any amin'izany. Maty izy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny tenantsika. Ary matokia zany ny zavatra mahafinaritra indrindra eto an-tany. Firy aminareo zao no mahalala ny fomba mba sainy kely vetivety ange atraiza ange zany hoe feno fahafana tanteraka ka tsy mirara azy averin'ny olona mikasika anao zany. Na koa hoe tena afaka tanteraka amin'ny fieverana hoe mba manao ahoana azy ny paozinao isan'andro. Dia inona no heverin'ny olona na lazainy mikasika anao. Mahafinaritra manao ahoana moa zany hoe tsy mahazo izay tianao foana nefa tsy tezitra akory mikasika izany. Ataoko izany no tena fifaliana ambony indrindra. Zany hoe tsy mahazo izay tianao nefa mbola faly ihany tahaka ny nahazo izany ohatr'ireny nahazonao izay tianao ireny. Hatraiza ny fahafinaretana izany hoe matoky an'Andriamanitra fa raha tiany hanan-javatra ianao dia tena afaka mihitsy izy ny hanome zano anao. Ka raha tsy omen'Andriamanitra anao zany dia tena tsy ilainao zany ilay izy. Filipianina 4:4-5. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo. Hoy izao indray, mifalia. Aoko ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, ny fahalalam-pombanareo, fahamboram-pananareo. Efa mbiakaiky ny Tompo. Ka mino aho fa misy fifandraisana eo amin'ny hafaliana sy ny fandeferana. Falia mandrakariva ao amin'ny Tompo izao indray mifalia. Ahoana no avitanao izany? Aoka ny olona rehetra halala ny fandeferanareo. Mahareta sy mifandefera ianareo. Nahoana? Ho avy tsy ho ela ny Tompo. Mila vahantsika ny fiainana ambany dia tadavintsika fiainana ambony. Jesosy tsy niantso antsika hiaina fiainana ambany fa hiaina fiainana ambony, ilay fitsanganana maty. Ny apôstôly Paoly laza hoe ary mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty izay manangana avy ao amin'ny maty koa na dia mbola ao amin'ny tena ihany aza fitsanganana tena maty rehefa tsy mahazo ilailainao ianao kanefa mbola faly ihany torenazo rena dia tsy nazo akory azy. Fitsanganana tena maty rehefa mahita namana iray ianao izay mahazo izay mba nilainao nandritra ny 20 taona dia ianao mbola tsy nahazo zany foana hatramin'izao nefa mbola maty eny hoe tena faly aminao satria za matoky an'Andriamanitra ka raha tianana an'izany dia omeny azy zany. Manina moa rehefa mahita olona izay mahazo ilaintsika sika dia ny zavatra voalohany saintsika dia ny hoe ahoana zany ny amiko? Ahoana ny amiko? Ary fantatrareo fa Andriamanitra te hitantsika mitombo ara-panazy hatonga antsika milaza hoe hitanao zao Andriamanitra tiako azo zany efa nangataka izany fa misafidy ny hifalo azy ireo ary misafidy ny hatoky. Fa raha zavatra tianao mba hananako izany dia tena afaka nomenao ahy mihitsy. Jereo nge tsy hisy dia volany amin'ny helo sy olona ety an-tany izay afaka hiazona anao tsy azo izay zavatra tian'Andriamanitra nananao. Enonareo ve ka janono ny fiheverana hoe tena ny devolo indray zany na hoe ny patron indray zany na mety izao zany na mety ity zany mbola veriko indray zany tsy hisy devolany amin'ny elo sy olona ety an-tany izay afaka hiazona anao tsy azo izay zavatra tian'Andriamanitra nananao. Raha miazona ny masonao amin'Andriamanitra ianao ka mijanona faly tena tsy mitombona mihitsy zany. Ianareo hoe nahoana? Satria Andriamanitra lehibe lavitra noho izany rehetra zany. Tsy misy mitovy amin'Andriamanitsika ary hainy atao avokoa ny zavatra rehetra. Lioka 5:7. Tadio zao ty zavatra tokony ataonao fananina isan'andro. Foanao maraina dia maka fotoana kely mialohany hametranao ny tongotrao amin'ny tany. Andriamanitra sy hoe azy afaka tonga fitainao an'olo-kafa androany. Sainy foana zany hoe inona no afaka ataonao ho an'ny vadinao. Aza matory eo dia misaina hoe hatraiza ny aratsianao satria izy tsy nanao izay tianao atao no maly. Ary za tsy milaza hoe avelao ny olona hanitsaka anao. Ny olona mila manao zavatra ao antsika. Fa hitanareo zao tsy ahavita ninina amin'ny fijanona amin'ny atezerana ianao. Mahaino amena kely atsy ambadika atsy. Tena faly amin'ny ravavy kely izay ohatra ny fanaratsaina amikoa.
lioka vasivandiny fahatelo am'roapolo ary koa jesosy tamin'izy rehetra ka raha mihevitra nareo hoe mba nana tena mihitsy fa nitory zavatra hafa izy androany tsy ty afatra ty natao atsika rehetra raha misy ola ty anaraka aoka izy andany tenany hiala amin'ny tenany manadino tsy mijery ny tenany sy ny tombontsoany rehetra avelao izy andasy anadino ny tenany ohatrany tsy tena mafaloatra zany sahoana fa voalohany indrindra avelao anazava fa misy fandanjana foana Andriamanitra mandanjalanja foana zany akory tsy midika fa tsy tokony hikarakara ny tenanao ianao zany tsy midika fa tsy tokony anao zavatra ho an'ny tenanao ianao na mba hividy zavatra ho anao na hoe tsy maintsy amin'ny tranga rehetra dia avelanao foana ny olona rehetra hanan'izay tiany ka ianao tsy mba azo mihitsy mba ilainao fa zava-mitranga amin'ny ankapobeny no resahako eto amin'ity androany ity aza mifoy samaraina dia manao izay ampifalianao ny tenanao fa isory ao tsainao ny tenanao adino daholo zavatra rehetra dia mila adinointsika daholo zavatra izay ilaintsika ka mba handrindritsika fotoana elany matatra izay ilain'Andriamanitra amen